teo amin'i Jesosy Kristy tompo. Fantatrareo tsara io. Matio toko fahatelo, andininy fahatelo ambin'ny folo, fafito ambin'ny folo. Luka toko fahatelo, andininy fairaika amby roapolo, faharoa amby roapolo. Jaona toko voalohany, andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Ny eo amin'ny Luka no jerentsika. Toko fahatelo, ny andininy fairaika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra dia izao no miseho. Jesosy koa natao batisa sy nivavaka ka nisokatra ny lanitra. Ary ny fanahy masina midina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voron-dohalala. Ary nisy feo avy tany an-danitra manao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no tena sitrako. Inona no miseho? Baiboly dia miteny hoe nisokatra ny lanitra. Rehefa nisokatra ny lanitra, ny fanahy masina dia nidina teo amin'i Jesosy, teo amboniny mba hitoetra eo aminy. Naka endrika ny voromailala ny fanahy masina tamin'izay fotoana izay. Dia nisy feo avy tany an-danitra. Ny teny mazava hoe: ianao no zanako malalako, ianao no tena sitrako. Raha mamendram-panontaniana isika hoe iza no nahita izany? Ary iza no nandre ny feo? Lanitra misokatra. Takaro an-tsaina hoe nisokatra ny lanitra. Raha ianao no mijery izany dia tsy ho azonao an-tsaina mihitsy hoe ahoana izany hoe lanitra misokatra. Fa izay nomena maso ahitana izany ihany no mahita izany. Marina aloha fa miteny amintsika ny Tompo hoe entinareo ny fahafolon-karena ao amin'ny trano fireketako, ary izao toetra amin'izany raha tsy hovako anareo ny varavarankely lanitra. Lanitra ho fonenan'Andriamanitra sy lapan'Andriamanitra no resana izany. Nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina midina. Ary ny endriny dia tahaka ny voromailala. Manampin'izay dia nisy feo ny teny mazava tsara: ianao no zanako malalako, ianao no tena sitrako. Dia averiko indray, iza no nahita, iza no nandre? Baiboly dia milaza fa i Jaona mpanao batisa no nahita sy nandre. Jaona toko voalohany, ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary noho ny impitso dia nahita an'i Jesosy avy nanantona azy Jaona, ka dia hoy izy: indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fontany sontosa. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo anoloko satria talohako izy. Ary izao tsy nalala azy, fa mba hasehon'ny Israely izy, izany no viako manao batisa amin'ny rano. Nanambara Jaona ka nanome: izao nahita ny fanahy midina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka mitoetra teo ambony. Iza no nahita? Jaona mpanao batisa no nahita.
ary tsy nalala azy aho fa izay nanirakanao Matisa amin'ny rano no laza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerana dia izy no mpanao Matisa amin'ny fanahy masina ary nahita aho ka tena nambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Nahita ny lanitra misokatra Jaona, nahita ny fanan'Andriamanitra nidina avy any an-danitra tahaka ny naka endrika ny voromailala Jaona. Nandre feo izy, tsy milaza anie izany fa nahita fahitana i Jaona mpanao Batisa teo. Tsy mbola rehetra no nahita izay tamin'i Jaona, fa i Jaona nahita ilay zavatra miseho satria nomen'Andriamanitra ahita izany izy. Amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa izay niseho tamin'ny andro Pentekosta araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, inona no niseho rehefa nirotsaka teo amin'ny olona ny fanahy masina. Andiny voalohany, ka noho tonga ny andro Pentekosta dia niraisaina olo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay trano ipetrahany. Nisy lehilahy maro mitarehina avy miseho taminy izay nizarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra isan'ny olona izany, ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia nanomboka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny fitenena ny fanahy azy. Diny fahiny, anolety teny ivelany izany feo izany dia niambina ny olona maro ka verevitra ka samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Nirotsaka ny fanahy masina teto nanina. Inona ny zavatra miseho? Nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra. Nahery io feo io satria ny dinin'ny fahenina dia miteny hoe noreteny ivelany izany feo izany. Nanangona olona io feo io dia niambina ny olona maro ka verevitra. Feo tonga tapoka toy ny rivotra mahery indray mifofofoka nanenika ilay trano ipetrahany. Dia nisy zavatra avokoa, ary nisy lela mitarehina afo miseho tamin'izay zarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona, ary samy feno fanahy masina izy rehetra. Nisy feo tonga tapoka, feo mahery, misy lela mitarehina afo mizarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra isan'ny olona, dia tonga ny fahafenan'ny fanahy masina. Dia misy fitenenana tamin'ny teny tsy fantatra, ary mamaky isika ny teny fenan'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia narahana famantarana sy fanakana izany. Iza no nahita ary iza no nandre? Nahoana no nanao fanamarihana hoe nisy lela tarehina afo? Izay nampahitana izany no nahita, ary ireo apôstôly ireo no ninoako fa nahita izany. Misy zavatra mitranga rehefa milatsaka ny fanahy masina, rehefa mirotsaka dia misy famantarana, misy zavatra miseho. Tsy teny amin'ilay fahatsapahana ilay nandray ny fanahy masina aho, fa ny zavatra mitranga ity ivelany. Ny asan'ny apôstôly toko fahafolo. Ny andiny fefatra amby efapolo
dia hatramin'ny fara. Raha mbola ilaza izany teny izany Petera dia milatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina, milatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny. Dia talanjona ny isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny Jetrisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Dinona niseho nandre azy ireo miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy dia namaly Petera ka nanao hoe misy olona mahazo mandrara ny rano tsy anaovana batisa ireo izay efa nandray fanahy masina takantsika koa. Inona no niseho nilatsaka ny fanahy masina? Ireo ny milatsahany dia miteny tamin'ny teny tsy fantatra, ireo ny milatsahany dia nankalaza n'Andriamanitra, ary ny mpanatrika dia nandre azy ireo niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Ny asan'ny apôstôly toko fahasalamina folo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito. Ary izao no niseho raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nipetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy, ary nahita ny mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo ve ny fanahy masina voalohan'ny ino ianareo? Ary eo nanao taminy hoe tsy mbola renay kory na misy ny fanahy masina tsy. Ary hoy izy taminy ho amin'inona ary nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jona. Ary hoy Paoly nanao batisa ny fivembana tokoa Jona ka nilaza tamin'ny olona fa tokony inona izay avy manaraka azy izy ireo dia Jesosy Kristy. Raha nandray izany ireo dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy ary efa nametrany Paoly tanany izy ireo dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo sady naminahy, ary tokony 12 no isa izy rehetra. Hitantsika efa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ireto 12 reto dia nisy zavatra niseho miteny tamin'ny teny tsy fantatra ireo nilatsan'ny fanahy masina, ary koa niseho ny fananina. Iverina ny bokin'ny Joely isika. Bokin'ny Joely miteny fa amin'ny amin'ny farany no andatsan'Andriamanitra ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Amin'any ny zanaka lahy, zanaka vavinareo, amin'ny fotoana ilatsan'ny fanahy masina. Miseho ilay fisehon'ny fanahy soa fananina. Ny ilay antotrareo hanofy mandray tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Ny andiny fa sy mpanomboko lahy mpanomboko vavy ilatsako ny fanahiko amin'izany andro izany dia ny zatovo ahita fahitana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly dia miova endrika io teny io ny 5:20 toko faharoa mpanomboko nalala vavy ilatsako ny fanahiko amin'izany andro izany dia aminany. 5:20 ny zanaka lanareo ny zanaka vavinareo ilatsako ny fanahiko aminany mba hiantotra ny nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Tsisy firesahana teny tsy fantatra eo fa miresaka fananina, miresaka tsindrimandry izay lazay hoe nofy, ary miresaka fahitana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 Jesosy miteny azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina ary nambeko any Jerosalema eran'ny Jodea ary hatramin'ny farany tany. Milaza fa misy hery tonga rehefa tonga ny fanahy masina. Izy faminaniana iseho rehefa tonga ny fanahy masina, ary izy federalina sy fankalazana an'Andriamanitra rehefa tonga ny fanahy masina, ary
koa izy fahitana. Andriamanitra dia lehibe ary Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra manam-pahalalana tsy takatra ny saina. Andriamanitra manak'izay izy tsy manapetra ary tsy azo verana. Jaona 3:7 izay ny ran'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanao azy. Aoka tsy ho velantsika an-tany fotsiny ireo voalaza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa milatsaka ny fanamasina ka tonga inona no miseho? Hiditra amin'ny teboka faharoa isika. Ireo fampahiratana mitondra ho amin'ny fahitana omeny fanamasina. Ho resantsika tsotra aloha ny fampahiratana ny maso nofo izay jamba. Misy teny fikasana ara-pahamanina voalaza ao amin'ny soratra masina. Salamo 1:9 mampahiratra ny mason'ny jamba Jehova. Isaia 5:3-9 famaninany amin'i Jesosy Kristy dia izy ampahiratra mason'ny jamba. Dia ho jerentsika Isaia 13:7-10 ampahiresinareo ny tany namiraviravy ary tanjona manika marina. Lazao izay matahotra ho hoe mahireza aza matahotra, indro Andriamanitra ho avy mitondra famarina. Dia ny famarin'Andriamanitra eny izy tokoa no avy hamonjy anareo. Dia ampahiratana ny mason'ny jamba ary ampaladiana ny sofiny manenina. Dia itsambikina tahaka ny derany mandringy ary iran'ilay manomona ary boboky any an'efitra ny rano ary isy rendrano any amin'ny tany karakaina. Teny fikasana ara-pamanino milaza ny amin'ny asa ataon'i Jesosy. Ampahiratra ny mason'ny jamba. Ao amin'ny Luka 4:9-10 dia namafisin'i Jesosy izay manao hoe fa na ny Jehovah Tompo namboariko nanositra hitoriteny somafaly amanitra izy, naniraka nasika ny toro fanafahana amin'ny baba sy fampahiratana amin'ny jamba. Io dia ilay teny eny amin'ny Isaia 1:9-10 ihany no naveran'i Jesosy. Tiako manome fanazavana anao, Jehova dia mampahiratra ny jamba, Jesosy Kristy koa dia nampahiratra ny jamba. Ray amin'ireo asa lehibe nataon'i Jesosy fony teteny tany ny fampahiratana ny jamba, Luka 7:1-20. Ary tamin'izany ray izany dia nanasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny arety mandringana sy ny fanahy ratsy izy, ary nampahiratra ny jamba maro. Jesosy nampahiratra ny jamba. Le maso ara-nofo io, le maso maolona ny olona, nampahiratra Jesosy ny mason'ny jamba. Ao amin'ny Mateo 2:20 ny andininy 2:20 dia nentina tany aminy lehilahy anankiray azony devoly sady jamba ny mona dia nisotrany ka dia miteny sady nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe tsy ity vala izanaky Davida. Jesosy mpampahiratra ny jamba. Dia rao Andriamanitra
Asany apôstôly toko favolo andiny favalo amin'ny telopolo. Jesosy avy a Nazareta, lehilahy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masiny Siny, voaosy tapahiratra mijana. Jaona toko favolo andiny favolo. Tonga izy amin'ny fiainana be dia be. Ao amin'ny Jaona toko fahasivy andiny fahasivy amin'ny telopolo, milaza izy tonga mba ampahiratra. Midika zany fa nanome fahitana ireo java izy, nampahiratra ny masony java. Dia raha Andriamanitra, jereo ny asa magaga nataon'Andriamanitra tamin'ny Saoly ao amin'ny asany apôstôly toko fahasivy. Jereo andiny fahaenina itoizatsika ny vakite. Asany apôstôly toko fahasivy andiny fahaenina. Dia nangovotra sady talanjona izy ka nareo tompoko, inona no tianao atao? Ary hoe tompoko tamin'ny mitsanganaka makanisa any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay tsy maintsy ataonao. Ny olona nomba azy tamina leny dia nitsangana tsy nahateny, nandreny feo ireo nefa tsy nahita olona. Dia nitsangana tamin'ny tany Saoly, ary efa nahira ny maso dia tsy nahita na iza na iza izy. Tantana azy ireo ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita telona sady tsy ninan-kanina na ny sotro. Nianjera tamin'ity lehilahy ity ny fahajambana sy mba tanteraka ny fahitana maso. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, indro tia tompoko. Ary hoy ny tompo taminy, mitsanganaka mandehanana ny lalana toy mahitsy, ka izao hatramin'ny Jodasy, izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa iny efa mivavaka izy. Ary efa nahita tamin'ny fahitana lehilahy atao hoe Ananiasy izy, izay niditra ka nametra tanana taminy mba hiratra izay ny maso. Ary namaly ny maso hoe tompoko, efa reko tamin'ny maro ny ampiantsahan'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana koa avy amin'ny tampisorana be izy amatotra izay rehetra miantso ny anarana. Fa hoy ny tompo tany, mandiana mafanakoa fito ho ahy izy hitondra ny anarako natreny Jetilisa sy ny mpanjaka sy ny zanak'Israely. Fa asiako azy ny ampiantsahan'ny zavatra tsy maintsy heretany no ny anarako. Dia nandeha Ananiasy niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka ry Saoly lalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalianao, nefa naniraka mba hiratany ny masonao indray, mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kira ny asan-drano niala tamin'ny maso, dia nahiratra ny maso, ka nitsangana izy ary natao batisa. Janga ny Saoly tao anatin'ny fahajambana ny tompony teny taminy, mba nantona nyity lehilahy atao hoe Ananiasy ity. Ny tompony teny tamin'ny Ananiasy ary nivavaka ho an'ny Saoly mba hiratany maso. Tao aorianany vavaka nisy zavatra toy ny kirana zan-drano miala tao amin'ny maso. Niany nahita izy. Andriamanitra mampahiratra ny jamba. Teraina ny tompo. Angamba ny tena ratsy indrindra hoy aho, fa tsy fantatro hevitra reo, ny jamba tena mamonena.
aleo marenina toy izay jamba, aleo koa mona toy izay jamba. Fa eritrereto hoe mijamba anie loha, tsy mahita loko, tsy mahita tarehy, ary mitovy ny andro sy alina maizina ranoray. Jesosy ny raha mampahiratra ny jamba. Mivavava ny jamba, mahay mampahiratra jamba izy. Fampahiratana ny mason'ny saina. Efesiana 2:1-4. Indimy fainambeny folo Efesiana 2:1. Toizantsika tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo fa mahatsiaro anareo amin'izay tamin'ny fivavahako. Mba omena Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo ny fanany fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fananana azy. Ary mampahiratana ny maso ny sainareo. Mario kely. Ary mampahiratana ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy ny haren'ny voninahitry ny lovany amin'ny masina. Isaorana ny Andriamanitra izay namorona antsika olombelona hanana saina. Saotra ny tompo fa nataony manan-tsaina izy. Ny saina nefa dia mety izy fahavoazana manjo azy. Tsarovy ilay toriteny momba ny saina teto voarakitra ao amin'ny CD zany. Dia ndraiky dodo, voja, maizina, jamba, midy ny saina, izany hoe tsy misokatra mihitsy. Ty teny ty hoe ampahiratana ny mason'ny sainareo dia tahaka ny hoe manana maso ny saina ary mety ho azo ny fanjamana. Anisan'ny asan'ilay izay nataony Jesosy ho an'ny mpianatra tao aorianany fitsanganany tamin'ny maty dia niasa tamin'ny saina ireo izy, niasa ho an'ny saina. Ao amin'ny Luka 2:4 ny andeniny 5:10. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hanala ny soratra masina. Nanokatra saina hoe misokafa ny saina. Terao ny tompo. Tena mba tiako mihitsy izany hoe ny tompo manendry ny saiko, manokatra ny saiko, hanala ny soratra masina. Hitanao rehefa mamaky Baiboly ny olona dia vakiny fotsiny, tsisy heviny mihitsy, tsisy zavatra voaray. Mamaky fotsiny. Ary maro mikavo satria tsy mahazo ninina ao amin'ny toko izay dininy izay vakiny. Mamaky izy dia izay efa fantany ihany dia ohatra hoe tsisy zava-baovao ho azy mihitsy. Ny maso ny saintsika mila mpahiratana ary ny tompo tokony ankatantsika hanokatra ny saintsika, hanala ny soratra masina.
ny vavaka paoly mampahiratina ny sainareo. ao am-bokiny Eksodosy dia miresaka ny amin'ny fitahiana mety ho azo n'Andriamanitra omenantsika. Eksodosy 3:8 ary nofenoko ny fanan'Andriamanitra izy amin'ny fahendrena sy amin'ny fahiratatsaina saina mahiratra. toko fahina amin'ny telopolo Eksodosiany ny andininy voalohany. dia niasa Bezalila sy Oliaba ary lehilahy indry apolo hetra izay nomeny Jehovah fahendrena sy fahiratatsaina ahaizany anao asa samy hafa rehetra ho amin'ny fanompony ny fitoerana masina arak'izay rehetra nandidiny Jehovah. Fahiratana amin'ny saina manome fahitana ny saina mahiratra. Mandrakariva dia misy ankizy na tanora eto mpianatra makatapavaka. Za tena eto mibavaka asika, mibavaka asika. dia atao tokoa ny vavaka dia misy mitsovaolombelona misaotra n'Andriamanitra pastera nisokatra ny saika lasa mahay ahy. Ankehitriny ny fanahy masina dia afaka manome saina, manome fahiratatsaina, satria izy no atao hoe fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fanaloratsaina, fanahy ny fahazavantsaina, fanahy ny fisainana mazava. Timoty 2:1-7 tsy nomena ny fanahy ositsika fanahy ny helo, fanahy ny fisainana mazava. Isaia 4:10 fahiratatsaina mba hiratra ny maso ny saina reo. Jesosy nanokatra ny maso izao, maso nanokatra ny saina ny sokafana alana ny soratra masina. Fampahiratana ny masom-panajana. Ny Baiboly dia miresaka ny fisian'io fahajambana ara-panahin'io. Olona ivelany, olona anaty. Olona ivelany miresaka ilay tena nofo aman-drano. Olona ao anaty miresaka ilay fiainana am-panahy. Mety mahita ny mason'olona ny mason'oviny fa ny masom-panahy jamba. Ao amin'ny Isaia 2:7 mamperitreritra ny ambara soratra masina eto. Isaia 2:7 minohy ianareo ny marenina ary mijerery jamba mba hita. Iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoko, iza ny marenina tahaka ny iraka izay rako, iza ny jamba tahak'izay tanteraka ary jamba tahaka ny mpanompony Jehovah. Mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitany, maningilana ny sofiny izy nefa tsy miay. Miteny Andriamanitra minohy ny marenina, mijerery jamba. Dia nanontany izy hoe iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoko moa izy, ary iza ny marenina tahaka ny iraka izay rako, iza ny jamba
takizay tanteraka ary jama taka ny tompony Jehova mpanompon'Andriamanitra jama iraka Andriamanitra marenina milaza ireo mitonona olon'Andriamanitra mivavaka izany jama marenina mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitana manodinana ny sofinao ihany ianao fa tsy maheno Isaia toko fahenina amin'ny 10:9 jamba ny mpitiliny samy tsy malala izy rehetra ambomona avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo manofy izy eny mandrika ty toromaso likanina ireny ambo ireny ka tsy malala voky sady mpiandry tsy mahafantatra ireny samy efa nivilo amin'ny lalany avy izy rehetra samy makamy filany irena avokoa izy rehetra ho amin'izay misy azy jamba ty ireo andininireo dia miresaka le olona jamba ara-panahy ary eo Matio toko 5:7-20 ny 7:20 dia miteny izy hoe ry mpitarika jamba tatavanareo ny moka nefa terinareo ny rameva dia miresaka ny amin'ny mpanorandalàna sy fariseo sy ireo lohandohany ireo olona mandeha mitoriteny ka maka olona atao prozolita sy ny taky izany ny fariseo izay mipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy ry mpitarika jamba ara-panahy ao Matio toko 7:10 ny andininy 4:10 hitatsika ny teny manao hoe avelao izy jamba mitarika jamba izy raha ny jamba mitarika ny jamba dia samy natsaka any akady izy roa asiako anareo fotsiny io mba ho fantatrareo fa misy atao hoe fahajambana ara-panahy ao amin'ny boky ny fanambarana toko 9 fanambarana toko 9 dia niteny tamin'ny fiangonana anankiray izay nanao ny tenany ho manan-karena ny tompo fanambarana toko 9 fiangonana tao Laodikia soato mianjena fiangonana Laodikia zao lazainy ameny lay vavolombelona mahatoky sy maro izay nento hoan'ny famoronan'Andriamanitra fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mangatsika na mafana dia alony mivavaka ianao satria hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manajava-ory kanjo tsy fantatrao fa ianao le ory sy fadiranovana sy mahantra sy jamba ary mitanjaka dia manoro hevitra anao aho hividy amin'ny volamena voadio tamin'ny hafa mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy-tafianao mba tsisy hoy ny iainatrao no ny fitanjahana arodo maso ahosotro ny masonao mba hiratanao azay rehetra tiako no anaritsy vaisiko mba dia mahazo toy ianao ka mideba fiangonana tao Laodikia jamba ara-panahy diso fijeriny amin'ny tenany izy ito dia nihevitra ny tenany fa izy dia manan-karena izy ny afo fananana be izy tsy manan-java-mahory milamina tsara manao hoana ny fahasalamana ara-panahy mandeha tsara manao hoana ny fanompoana ny tompo mandeha tsara
kanefa tsy araka izany tsiny raha Andriamanitra ny anontaniana momba azy. Ianao le ory, ianao le fadiran'olana, ianao le mahantra, ianao le jamba, ianao le mitanjaka. Mety mahazo ny olona io fahajambana io no ny antony maro raha mandeha ao amin'ny maizina, raha voasarony maizina, raha tratry ny toromasom-panahy, le toromasom-pahafatesa, ny matory tsy mahita fa mikipy ny maso. Zay mahatonga amin'ny mpanao salamo ny teny mpazo avao no maso andao reniko ny toromasom-pahafatesa nao. Ao am-bokiny lioka toko 7 ny ndiny ny fahaenina nefa nozonina ny mason'ireo mba tsy hafantarany azy. Maso tsy mahafantatra n'Andriamanitra, tsy mahita n'Andriamanitra. Andiny faraika amin'ny telopolo dia nahiratra ny mason'ireo ka nalala azy fa izy kosa dia tsy hita. Le maso mpanahy rehefa misy zavatra miazona azy dia jamba tsy mahita ary lasa tsy malala zay zavatra tokony fantatra. Ny fampahiratana ny mason'ny jamba na ara-nofo na ara-panahy dia asa tian'Andriamanitra tanterahana. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hita olona na iray aza avela ho jamba ara-panahy. Ireo mpianatra izay nifidiany Jesosy, nantsony Jesosy hoe ho aminy anaraka azy dia nampairatiny ny masom-panahy. Ary izany no mahatonga azy miteny amin'ny Luka toko 10:7 hoe sambatra ny masonareo fa mahita. Tsy le maso ara-nofo ihany fa le maso ara-panahy, ka nahatonga azy ireo nahafantatra hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 7:30 dia nilaza zavatra toy izao ny Tompo: hoy Jesosy, ho fitsarana natongavako amin'izao tontolo izao mba ahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandresany teny izany dia nanao taminy hoe izay koa fa mba jamba. Hoy Jesosy taminy: raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-keloka, fa nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka elokareo. Nanamaritena ny fariseo ary mihevitra azy fa tanteraka izy, ka iza ny jamba afa-tsy izay tanteraka, ary iza ny jamba afa-tsy nihiraka ny tompo sy ny mpanompony. Ireo tratra ny fahajambana ara-panahy, tsy mahatakatra ny lanam-pamonjena na fa Kristy anie izany, Kristy anie izany. Ka le zavatra voalaza tao amin'ny testamenta taloha dia araka ihany fa ny tenany dia Kristy. Tsy nalala na inona ny fariseo sy ny mpanolo-talàna. Nitoko tena ho mahay lalàna sy zatra mivavaka izy ireo kanefa tsy nahateraka indray. Mpitana fombafomba mpivavahana fotsiny araka ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika, fa olona tsy niova fo ary olona tsy nafoy tanteraka ny fahotana. Jamba kanefa manao azy mahiratra. Asa nakin'Andriamanitra amin'ny fiangonana
amin'ny mpanompon'andriamanitra izay natsoiny tompo ano asa vanim-pola ny fampairatana ireo olona jamba ara-panana. Zao no voasoratra ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 9:20 diny fenambiny folo. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao ka izao no isehoko taminao dia nendry ianao ho mpanompo sy vavolombelona ny amin'izay fahitanao ny zavatra mbola asehoko anao, amonjy ianao amin'ny eo misy Israely sy ny jetilisa sy andrako anao. Ampaheratra ny maso dia lany amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Io no asantsika, ampahiratra ny maso ny jamba mba ialany ao amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Mivavaka isika mba hiratra ny masom-panany olona maro. Ny devona manajamba ny masom-panany olona, fa isika kosa miezaka mba ampahiratra ny masom-panany olona. Fa efatra, fampahiratana magaga, fanomezam-pahasoavana, fanomezana maso ahafahana mahita zavatra tsy hita ny maso nofo. Fanomezana manome anao fahitana ara-panana. Efa nampahiratana ny masom-pananao nefa voafetra ihany zany, fa ny fanahy masina mbola afaka manome fahasoavana anampony mba hitanao zavatra lavidavitra kokoa eo amin'ilay tolo ara-panana amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Tonga eo amin'ilay tiako atokavanao eto, ny zatovinareo ahita fahitana. Fampahiratana, fanomezana ny fanahy masina, ahitanao izay zava-misy ao amin'ny tontolo ara-panana. Fahitana, ahoana no amaritana azy? Asa ataon'ny fanahy masina izy io, zava-panantanteraka. Asan'ny fanahy masina mampiseho zava-miafina amin'ny fomba tsy takatra ny saina, maneho sary andrenesam-peo, mahatonga anao mahita zavatra tsy hita izy afa-tsy anao ihany. Amen. Taitrisika mahita ao amin'ny tenin'Andriamanitra reto santilany Exodosy toko 4:20. Andiny ny farisivy hatramin'ny farakabefo. Dia niakatra Mose sy Arona sy Nadaba sy Abihu ary ny fitopolo lahy tamin'olon'ny Israely. Dia nahita n'Andriamanitra ny Israely izy ireo. Koa teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganonganony ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Ary tsy naninjitra ny tanany tamin'ireo olo manakajy ny zanak'Israely izy. Tena hita n'Andriamanitra koa izy ireo ary mihinana sy misotro. Nahita n'Andriamanitra. Nefa ny Baiboly manao hoe tsy misy olona hita ny tavako ravena, tsy misy olona nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka natokana voaka avy ao an-tratrany ray manambara azy. Fa ahoana ary ny tenin'Andriamanitra no miteny eto hoe nahita n'Andriamanitra izy ireo? Tsy ny mason'ny nofo no mahita izany, fa ilay fahitana omen'Andriamanitra. Isaia toko 1.
ny andiny voalohany tamin'ny taona nafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana ao sy manerineny ary nebanebany akanjony na feno ny tempoly nisy serafima nitsangana teo amboniny samy namana ilatra eninavy nirona narona ny tavany nirona narona ny tongony anyrona ny dinany nandratra feo nizika ny famalo hoe masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra dia niororo ny fanambaniany tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feo setroka ny trano dia hoy amlozako maty aho ilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra ny toerako fa ny masoko efa nahita ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro nahita ny tompo aho. Tena zava-nisy zany nahita ny tompo Isaia nahita ny tompo aho mipetraka teo ambony seza fiandrianana sady seza fiandrianana ao sy manerineriny nahita ny tompo aho miny tompo petsaka miny tompo tena ianao veraka fa manahita an Jesosy misy nahita ny tompo zafa mahagaga izy fa nahoana ary le olona reo no voambara hoe nahita satria nomena fahitana ka tsy ny maso nonofo ho ahitana ihany toy izany tsy ny masom-panahy mahiratra ho an'ireo zanak'Andriamanitra efa nifoazin'Andriamanitra tamin'ny toromasom-panahy no mahita toy izany fa reo nitolorana fanomezana manokana ary ny fanahy masina no manome azy ilay fahitana. Misy zavatra mitovitovy amin'io raha mamaky tsika ao amin'ny testamenta vaovao mikasika any amin'ny Setefana dia jereo tsara eo amin'ny toko fafito ny andiny fadimapolo fa Setefana nafeno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy teo akavanan'Andriamanitra ka nanao hoe ino hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary ny anjo tao amin'ny feo mahery ny olona ka nanetsy tadiny indray rohatra tany maritsy tonga ny fahafenoan'ny fanahy masina lefa feno ny fanahy masina ao amin'ny fanahy ny Setefana dia nibanjina ny lanitra teo nahitany ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tsy nipetraka fa nitsangana teo an-tanakavanan'Andriamanitra ary hoy izy hoe oh halleloia hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'Andriamanitra Jesosy mitsangana maso ahoana tsy ny maso nofo tsy ilay masom-panahy azo avy amin'ny fifoaza fa lay fahitana omeny fanahy masina no nahatazanany zany lanitra misokatra izany zatovinareo ahita fahitana ary za mino fa tsy ny zatovy ihany fa afaka manome fanomezam-pahasoavana ho an'ny olon'Andriamanitra ho an'izay tia nomena izany izy fa eto tsika dia mila midera mila mankalaza mila manome voninahitran'Andriamanitra
no ny asa lehibe ataony fanahy masina. Teboka fahatelo fanazavana ara-baiboly momba ny fahitana avy amin'Andriamanitra. Ny telo zay ray mihitsy no manome fahitana. Zava-misy aveto indray ny fahitana omen'Andriamanitra ny lalan'ny fanahy masina. Miresaka ny hoe fahitana ao amin'ny testamenta taloha, amin'ny testamenta vaovao. Asa lehibe ataon'ny fanahy masina izany, ary nampanantena Andriamanitra fa amin'izao ny faran'izao ilatsika amin'ny fanahy masina, dia tsy hoe maminany fotsiny na hoe mahazo nofy avy amin'Andriamanitra fotsiny na mahazo mitsindromandry na hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra na hoe maminany, fa misy koa ny fahitana omeny fanahy masina. Zava-dehibe ny fahitana raha Andriamanitra no loharano nanome izany. Zava-dehibe ny fahitana raha ny fanahy masina no manome izany. Tsy adaly akory Andriamanitra, tsy adaly akory ny fanahy masina raha manome fahitana ny mpanompon'Andriamanitra zay tiany omena izany. Tsy misy olona mahay mandraina inona na inona raha tsy nomena azy avy eny ambony izany. Mba azahoanao tsara nahoana Andriamanitra no namela ny olona sasany tamin'ireo mpanompo ahita fahitana. Inona no asan'ilay fahitana? Inona no mazava-dehibe? Ilay fahitana izay omen'Andriamanitra. Zay fantatro no ambarako, zay tsapako no ambarako, ary zay fahalalana kely nomen'Andriamanitra no lazaiko. Te-hanangana ireo olona nomeny fahitana ho vavolombelona matanjaka tsy azo zolozolona Andriamanitra. Jereo ny tantarany Saoly izay tonga Paoly tatroriny. Io lehilahy io dia niteny hoe izaho dia nahita fahitana. Jerentsika ao amin'ny Korinthiana faharoa, toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany. Tsy maintsy mirehire aho na dia tsy mahasoa aza izany, fa androso ilaza fahitana sy fanambarany tompo aho. Paoly dia niteny izaho dia tsy maintsy mirehire na dia tsy mahasoa aza izany, androso aho ilaza fahitana. Mitiky zany fa nahita fahitana izy. Raha toy izanao io vaky teny io dia mitantara ny zavatra hitany izy. Dia raha Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo, ary faran'izy rehetra mba nisehoan-kio aho toy ny zaza tsy tonga volana fa kely indrindra amin'ny apôstôly aho. Io andininy eo dia milaza Paoly fa ny tompo Jesosy niseho taminy ary nahita ny tompo izy. Galatiana toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa sitraka Andriamanitra zay nanokanahitra ny ekiponeny ny azo ao tamin'ny fahasoavana, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoreko azy any amin'ny jetrisy. Miaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny nofomany raha aho. Asan'ny apôstôly toko fahasivy. Ny andininy faraka ambin'ny folo. Ary hoy ny tompo taminy mitsanganaka mandiana any amin'ny lalana teo mahitsy ka izao ao amin'ny trano Jodasy ilay lehilahy atao hoe Saoly avy amin'ny Tarsosy, fa ino efa mivavaka izy. Ary efa nahita tamin'ny fahitana lehilahy atao Ananiasy izy.
izay niditra ka nametra tanana taminy mba hiratra indray ny maso. Tenenany tompo izy, tompo ny seho taminy teny tamana hoe inona ataoko, inona tsy mety ataoko. Izy hoe mandehany ianao makanesy ianao any tanàna dia lazaina aminao izay tsy maintsy ataonao, dia fa misy lehilahy atao hoe Ananiasy dia io ny famako anao dia hiratra ny masonao. Ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny Paoly dia misy tanjona. Jereo ny Asan'ny Apôstôly toko fahiny ambin'ny folo fahiny amby roapolo andimy fahiny ambin'ny folo. Asan'ny Apôstôly toko fahiny amby roapolo andimy fahiny. Mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no fisehoako taminao dia ny anendrenao ho mpanompo sy vavolombelona ny amin'izay efa hitanao sy zavatra mbola asehoko anao. Andimy fahasolon'ny ary amin'izany ry Agripa mpanjaka tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho. Atonga amin'ny Paoly le mpandany ho fatra-panahy. Tsy afaka nandany tamin'ilay fahitana zay nampahitan'Andriamanitra azy izy. Matetika ny trangan-javatra tahak'izao dia miseho any amin'ireo toerana zay tsy ahafahana mpitolo filazantsara miditra, dia mandray an-tanana Jesosy mandresy lahatra. Ary maraka ny tantara ianao any amin'ny tany musulman zay tsy ahafahana mitsofoka, dia maro ny olona no isehon'ny tompo ka tonga mahita ary tonga vavolombelona sa ary mijoro na dia miatrika fanenjena sy atao maritio azy. Mampiasa ny fahitan'Andriamanitra mba isehony amin'ny olona, mba alalan'ny olona azy. Dia ireo izay olona nivoteny nitendreny mba ho amin'izany. Hitantsika io amin'ny Exodosy toko fa 4:20 ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo, ireo nandresy lahatra n'ireo mpiara-miasa tamin'ny Mosesy mihitsy Andriamanitra. Nandresy lahatra ny amin'ny fisiny, dia raha Andriamanitra ny azy. Halleluja. Mosesy, Arôna, Nadab, Abiho, 70 lahy ny voafity dia nahita n'Andriamanitra izy. I Abrahama dia nisehon'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko fahafito ny 15 ary Stefana menory lehilahy sy rahalahy ary ianareo ray, Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy, fony mbola nonona tany Irana, ka nanao tamin'ny mialany taninao sy ny fianakavianao ka andeha ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Niseho tamin'ny Abrahama. Tonga ny finoana tapa-kevitra i Abrahama ary hitantsika ao amin'ny Nomery toko 2:20 ny 9, 7, 8. Tena nataon'Andriamanitra ity. 9 ary izy ianoy ankehitriny ny teniko, raha misy mpaminany ao aminareo dia amin'ny fahitana no ataoko ahafantarany azy. Mampiasa ny fahitan'Andriamanitra hoentina miseho amin'ilay olona mba halalàn'ilay olona azy. Izao no Jehovah, ary amin'ny nofo itenenako aminy fa tsy mba toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky ao amin'ny trano
mifanatrika ny tenenako amin'ny ariary tsy aminteny sarim-patarina fa mijery ny endriky Jehova izy ka nahoana ianareo no tsy matahotra iteny anohatra ny Mosesy mpanomboka mariko le hoe fahitana no ampahafantarako azy iseho koa amin'ny alalany any tsika dia mahita amin'ny filazantsara ny teny dia manaitra hoy ao aminao dia raina ny tombo ao amin'ny Jaona 4:11 ny andininy 8:12 dia toizako tsy amena anareo Kambodia akatỳ aminareo vetivety foana dia tsy hita intsony zao tontolo zao fa inareo no ahita satria velona do velona koa ianareo amin'izany andro izany dia fantatrareo fa izao amin'ny raiko ary ianareo atano ary zao aminareo zay manana ny didika mitandrina izany dia izy no tia ary zao ti ary zay tia ihany ho tia raiko ary izao tia azy ka iseho aminy ianareo nahita tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo nahita satria velonao reo velona koa ianareo ary fantatrareo zao amin'ny raiko ary ianareo atoano ary zao aminareo zay manana ny didika mitandrina zany izy no tia ary zay tia no tia ny raiko ary izao tia azy ka iseho aminy hoy Jodasy taminy tompo nahoana no amina ihany isehonao fa tsy amin'izao tontolo zao dia namaly Jesosy kanao taminy hoe raha misy tia dia tanana ny teniko izy ary ny raiko tia azy ka kao aminy izay ka ononao aminy amin'ny Jaona 4:10 dia milaza za endrika toy izao ndiny 4:10 vetivety foana dia tsy hita intsony ianareo vetivety foana indray dia hita ianareo satria makany amin'ray aho ary mpianany sasany resaka hoe inona no lazay tamintsika vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia hita ianareo satria makany amin'ray aho ary hoe koa ireo inona izany lazay hoe vetivety foana izany tsy fantatsika zay lazay Jesosy nalala fa tia mitany azy ireo dia hoy izy tany mifanontany va ianareo satria ho iaho vetivety foana dia tsy hita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ndiny 2:20 ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny fa ahita anareo indray aho dia faly ny fonareo fa tsy misy manaisotra ny fifalianareo io dia toy ny teny faminaniana miresaka ny amin'ilay fahafatesan'i Jesosy sy fitsakanan'i Jesosy amin'ny maty indray nefa koa milaza io toy ny teny faminaniana ny amin'ilay Jesosy miakatra ny an-danitra sy ny fiverenany amin'ny fanatrehany amin'ny alalan'ny fanahy masina milaza koa io fa ny fanahy masina izay tonga eo amintsika dia anambarany amin'ny Jesosy amintsika dia anampy antsika hijery sy ahita an'i Jesosy matetika dia mampiasa fahitana Andriamanitra fa tsika mahafantatra azy bebe koa matetika mampiasa fahitana Andriamanitra ampitany hafatra itenenany amin'ireo mpanompony izay nofidiny toandry Abrahama sy Jakoba raha mandinika ianao ao amin'ny Genesis 3:10 Genesis 3:10 ny andininy voalohany izao ny voasoratra ary efa afaka izany zavatra izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama zaho no ampika anao sy validi lehibe indrindra ho anao ny teny tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitana Andriamanitra mampita hafatra amin'ny alalan'ny fahitana Andriamanitra ka io fahitana omenana zantovy eo dia Andriamanitra mampahita mitondra hafatra ho azy Genesis 3:20 ny andininy
ary andriamanitra nyteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitanany ny alina ka nanao hoe ry Jakoba ary kosa izy nity aho ary hoy izy zao no Andriamanitra dia Andriamanitra ny rainao aza matahotra hidina any Ezipta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao hiara-midina aminao any Ezipta aho ka hitondranao hiakatra indray tokoa ka tanany Josefa no mirona maso hitanao Exodose toko 7:7 rehetra domeny Mosesy ny androndro tany an'Eratra mahita n'ilay romeny mirehitra afo izy andeha izany fahitana efa zava-mahagaga amiko loatra rehefa nandeha teo izy dia miteny taminy Andriamanitra lany aho no nahitanisandreo Zakaria ao testamenta vaovao nahitan'ny anjely zay milazalaza momba n'ilay zaza terany Jona mpanao batisa Luka 1:7 Maria ao amin'ny testamenta vaovao hitantsika fa ny anjely miteny taminy nahitany Gabriel izy tsy misy olona mahita anjely zany fa ireo nomena fahitana hita anjely no afaka hita anjely mino fisiananjelytsika satria ny tenin'Andriamanitra no miteny azany amintsika ataoko fa no maro amintsika reto raha manontany efa nahita anjely fa ianao tsisy mahita an'izany afa-tsy meny fanahy masina maso afana mijery sy mahita ny anjely no mahita ny anjely Gehazi lay mpanompo ny Elisa rehefa tamin'ny fahavalony Elisa direktaoty izy mikaiky eo mijereny ty fahavalony fa Elisa mahita n'ilay anjely mpiaro be dehibe manodidina azy dia nahita izy aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra momba azy dia hitany fa tsy nety nampinonona Gehazi dia mivavaka Elisa mba ahita fahitana Gehazi mba hirata ny masony zatovo dia tonga tamin'izay ilay maso fahitana dia nahita n'ilay anjely be dehibe manodidina azy izy iry manahoana moa raha tonga Andriamanitra manampy ianao ahita amin'ny tontolo ara-panahy fa ilay anjelyn'Andriamanitra mitombo manodidina zay matahotra n'Andriamanitra dia ireo tokoa fa mipetraka manodidina anao matetika tsika dia miteny manao isa moa mba mpiaro anay isa moa mba mpiaro an-tranonay izay tsy misy gardien akory ny lalana nika makiny fenotany jaune rouge dia mitebiteby tsy feny fanahiny ny amin'ny antsika isika amin'ny fisonjavatra toy ireny rehefa tia ampahiry antsika Andriamanitra ampahirato ny masotsika ahita ireo anjely marobe mitombo manodidina antsika izay nomena fahitana mba ahita ihany no mahita fa namaso rehefa milatsaka dia mitondra fahasoavana na faminanina na teny tsy fantatra na nofitsara na fahitana na hery zatovinareo ahita fahitana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 6:20 Ananiasy dia nahita fahitana nitenena ny tompo hoe ny amsôly ao ananina ny misy azy ho avito lehilahy io milomy atokafa ny saoly tao amin'ny Ananiasy Andriamanitra efa niteny taminy nanambarana satria nisy tahotra tao aminy reko ny laza zany lehilahy zany olona tena mampijaly ny olonao zany fa Andriamanitra mivantana niditra tsehatra tamin'ny fahitana iry Cornelio niteny tamin'ny teny izany mahatonga miteny aminao manao hoe ny fahitana ampiasain'Andriamanitra hitenenana ampitana hafatra eo amin'ny olon'Andriamanitra dia raha Andriamanitra ny amin'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:10 ny andininy fasifafo ary niteny tamin'ny Paoly tompo tamin'ny fahitana ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza makina fa momba anao aho ary tsisy olona
azo nanao anisy ratsy anao manana ola maro amty tanàna ity andro. Indray misy zavatra mampatahotra mitranga fa hitanao ny tompo tsy mamela oreny. Izy mihitsy no manampy ny mpanompony amin'ny fahitana ny teny ary tsisy hafan'izany koa izay tenena amin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:4 ndiny 9 tamin'ny andarako voalohany analatsy ny tenako dia tsy nisy olona nomba fa nandao avokoa izy rehetra eny mba tsy hoisan'ny sain'Andriamanitra hoe izany. Kanefa ny tompony jangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterako tokoa amin'ny ataoko ny fitohiteny mba ho reny jetrisa rehetra izany ary novonjena teo mba faniliona ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hitahiry aho amin'ny fanjakany eny an-danitra. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fomba ampitanàna hitanao Samuel 1:7 no ny fiamorana ara-panahy dia naalana ny tenin'Andriamanitra ary Jehovah tsy miteny tsony tamin'ny tsisy fahitana intsony, tsisy fahitana, tsy name fahitana any Ely sy ny zanany Andriamanitra, tsy niteny tamin'ny alalany fahitana. Ary amin'ny Samuel 2:7 orso hoe za dia manontany an'Andriamanitra fa tsy niteny amiko tsony izy na amin'ny nofo na amin'ny fomba fitenena na tsy niteny tamiko tsony izy. Raha lasy anabary zava-dehibe ny fanomezany fanamaso. Tia nangana ny olona ho vavolombelona, tia iseho amin'ny olona izy ary ampiasainy izany mba hampitany hafatra. Ny fahitana nampiasain'Andriamanitra nentina mpahalalana zava-miafo amin'ny mpanompo. Be dia be ny zavatra miafo afeniny olona, miafo afenina ny fahotana, afenina ny natao. Zava-miafo olona, zava-miafon'Andriamanitra, zava-miafo ny devoko. Ny devolo manafina ny planina. Ranomasina fitsika dia verysika, tsy hitatsika izy, tsy tazantsika mihitsy. Tsy mamela pandrika izy ary fa tsy hitatsika ilay fandrika atao ny devolo. Satria mpamitaka izy, fetsy ratsy izy, manana izay dalina izy. Fa Andriamanitra manome maso ho an'ny mpanompo amin'ny alalany fahitana no ampahitany anao ireo felam-pandrika ny devolo sy ireo planina ataon'ny devolo rehetra. Mba fantatrao moa ilay tantarany mpanjakany Siria izay tonga hiady tamin'ny mpanjakany Siria. Dia hoe mpanjakany Siria hoe miaramila ndana midonariana aminy, ndana midonari dia Andriamanitra tonga teny amin'ny Elisa mpanjaka tandremo aza midonany ianao. Efa hoe le mpanjakany iza ihany ary ny mpanompo ato mamatika aotrao mamparala ny sekreoko rehetrarehetra ato. Dia hoy ny tenin'ny olona teo mafeza misy mpaminany ao mpanjaka ka na teniteninao any amangingina azy dia miariary avokoa. Zany ny teninako anao hoe lay fahitana omen'Andriamanitra dia manampy antsika ahita le tompy mahala ny devolo, ireo plano, ireo felam-pandry rehetra ary velarina foana ny fandrika reo hitany volona. Izany no hitenenana hoe ny herin'Andriamanitra dia miaro antsika amin'ny fomba ahoana mampahita ny loza ho azy ary mampiomana antsika dia rao ny tompo.
hoy ny irantsika sakafo tompo ny masonay dia alalanao ny fonay. Lasa moa tiany fotoana fa roa ny folatsaka zao a dia somary mandeha ngakengana kely aho tsy teneniko mihitsy ny sasany fa ilesaka aminao moa zava-dehibe mikasika nyity fahitana omeny fanamasina ity. Oabolana toko favalo ambopo fasivym-boapolo oabolana toko fasivy ny andininy favalo ambin'ny folo. Raha tsy misy fahitana dia ringana ny olona, raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia ho sambatra. Dika teny protestante dia misy teny hoe raha tsy misy fahitana dia misy fanarana amin'ny ratsy. Tamin'ny andron'ny famangina-Andriamanitra ny tany araka ny tantara taonjato favalo ambin'ny folo isin'ny fifohazam-panahy tany Amerika fa izany nitsanganany mpitoroteny mahery vaika ary nitohizany fine lehilahy mpitondra fifohazam-panahy teto amin'izao tontolo izao namanga ny tany Andriamanitra dia maro tamin'ny mpanota no tonga tao amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Oro ary etomany sy ny dandadraky ary atao amin'ny fivoriam-piangonana azy dia lasa manara-dingina ny olona ka mitomany fa tahaka an'ireny hoe enjeraminy eo ny eo ny fampiasan'Andriamanitra. Maro tamin'izy ireny eny ambony fiara eny amin'ny lalakaleha no mifanena ny fanateran'Andriamanitra mahevaika izay mampiaiky azy ny vahontany sy ny fitsarana ary mahita ny lavaka ny elo, mahita fahitana ny elo, mahita ny zava-misy any amin'ny elo dia mitomanika mibebaka ary tsy te ho any amin'ny elo. Fanahy masina manome fahitana ilay elo tsy hita maso. Ary hitanao fa maro ny olona nefa niteny sy miresaka tamintsika hoe tena zava-misy maro ny elo tonga nijoro favolom-bena izy ireo olon'Andriamanitra tonga tifana ny olona tonga manana vesatra ny amin'ny fanavera dia indraindray mahazo fahitana ny elo fa indro ny lalana nombotana izay ny farany anaty lavaka mirehitra afo andrenesana feon'olona mikikakika zava-misy tsy hitany masonofo izany, tsy hitany masonofo na dia miratra koa aza ny masom-palantsika noho ny fifoazana dia tsy mahita. Fireo ampahitana ny elo ihany no mahita izany ka rehefa mitory ny elo ny mpanompon'Andriamanitra dia maro no mahita fahitana ny elo ka tonga mitahotra sy miovitra. Rehefa mitory ny an'i Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra maro no mahita an'ilay Jesosy Kristy no mbola teo ny azy fijaliany sy ny zakotsiny sy ny lanim-voany azao ny fanamasina ka toritory fo sy mibebaka. Rehefa mitory ny lanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia mahita fahitana ny lanitra ka mangetaheta ny lanitra manampy ny finoana, mampisy finoana, misy tombo-kasehany ilay fanambarana, mampalaiky hoe tena zava-misy marina izany toriana aminao izany. Dia ety ny fanamasina raha izao mantsika no sokafan'Andriamanitra kely ny masom-panatsika dia ampahitana ny tontolo ara-panahy mahita ny devoly sy ny fombany dia ho tezitra amin'ny devoly ianao ka tsy raitsiko mombana. Fa raha izao kosa ianao no entin'Andriamanitra any an-danitra ka mahita ilay lanitra vaovao sy tany vaovao
tahaka ilay tamin'ny Jona azy ao am-boky ny fanombarana dia itoy ifikitra sy anakaiky an'Andriamanitra ianao. Raha izao ianao no mahita entin'Andriamanitra mahita ny ena dia tena tsy te ho any ianao sady maro no tsy mahita satria tsy nahazo fahitana. Jamba mantsy izy ireo koa ny mason'ny nofo na ny mason'ny saina ny eritreretana aiza moa hoy ny mana-tsaina tsy lôzika izany, hoy ny mason'ny nofo tsy hitany masonay izany, hoy ireo tsamparam-panahy tsy mahita an'izany zay, tsy mino zany zay, tsy zay ve niterenana hoe tsy ny fahitana no andehanantsika fa ny finoana. Inona moa le fahitana io? Le fahitany maso zao ny olona fatra tsy malaika tsy masoko ihany, zavatra hitany masoko ihany eo tsika no miresaka sady miainga amin'ny zavatra hitany maso, fa za kosa tsy afaka hierikeritra zavatra tsy takatra ny saiko. Zay le teny hoe tsy fahitana mandeha fa tsy manohatra nyity fahitana avy amin'ny fanahy masina ity zay teny zay fa ny finoana tena ireo zavatra tenay finoana fanehoana ireo zavatra tsy hita ary mino dia mibantsina ny zavatra tsy hita toy ny hita. Zany hoe lay finoana dia manampy ianao anana maso mijery any amin'ny tontolo ara-panahy. Izay finoanao zay izay manampy ny masonao ara-panahy ijery lay zavatra ifanoana zay dia tahaka ny hita maso. Miezaka tsika atsapa fanatreto naiza mbona androna telo amin'ny naraka teo avoany miezaka tena akipy be ny maso, tsy hoe mila akipy be ny masonao na terenao inona reo fa rehefa tsy mifantoka ianao dia tsy mifantoka. Maso ny sainao mijery zavatra fa ny masom-pananao mipatsiny zavatra fa ireo manana maso ara-panahy fahitanao amin'ny saina, mason'ny saina mahita, masom-panany mahita ara-mnabiny lay fahitana avy amin'ny fanahy masina. Tazanao mijery manatrika enjatompo io izy io zao nataony amiko manantonay izy anetantanana amiko izy ny tompo mijoro teo anilako ka nampahery ahy. Tsy hoe nofinofo zany fa tena zava-misy azo tsapahitanana noho ny fanomezany fanahy masin'Andriamanitra. Le hoe tsy ameranareo kamboty izeo aminareo amin'ny alalan'ny fahitana eto fanahy masina hitanao ny tompo, nahita ny tompo nahita n'Andriamanitra. Za komba nisy eo amin'ny fanatena lehibe zay ataon'Andriamanitra dia reo Andriamanitra miverina kely any tamin'ny fifoazam-pako tereo zany ny zavatra mitranga ilayntsika ny fanahy masina mbola iazy anokatra ny maso ny mpanahy ny mpanoka ilay tsy mino hoe tsy misy zany iano zany, tsy misy zany Jesosy zany. Ireo olona ate ara-tay tsy mino afa-tsy ny zavatra hita maso, mila n'ilay fanahy masina mikasika manampy azy ahita ireo zavatra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Jereo na ny afantarantsika ny lalana tokony homboana azy fa ny inona moa ny dika ny amiraona sy amorafy teo amin'ny zanak'Israely. Iny anie fahitana mitohitana teo mandrakareo io ny andrao raha mbola atoandro ny andro, io ny andro-lafo raha mbola atoandro ny andro. Fahitana izany ahitana ny lalakale toerana itobina Andriamanitra manao izany. Ao amin'ny asany apôstôly tokony amin'ny folodiny fahinana favolo hitantsika fa nisy toerana anankiroa nakinalem-poly dia ny sakana azamakany tsy any ianareo mitoro-teny fa Andriamanitra ny teny taminy dia naneho fahitana ny Masedonia ny toerana andehananao dia nahita izy
na nitoerana alentsika azy andehanantsika mitoroteny mba tsy tonatonana foana isika dia tian'Andriamanitra ho tariana isika. Fahitanao meny fanamasina manampy antsika izy io ahitany zavatra tsy hitany masoa. Rehefa asa-tany hoe Andriamanitra miterea tompovotsy anareo, miterea Isaia 5:22, Hebreo 12:12, mijery an Jesosy Kristy tompovotsika. Ohatrany hoe mijery an'Andriamanitra angamba tadiavinareo ny tava, tadiavy ny tava, tadiavy Jehova, tadiavy ny hery, tadiavy ny tava. Oh, tavanao ny tadiavy, te hitanao tady ianao any. Tsy ny masonofo no ahitantsika n'Andriamanitra. Amin'ny saintsika mifantoka manao imagination makatsy ary ny fahasarotany zay ny mahatonga ny olona manao sary vongana, sary sikotra tataksa. Amintsika filoana hiterentsika n'Andriamanitra nefa koa tsy mandany fahitana omen'Andriamanitsika. Ao Timoty 2:9-10, Andriamanitra mitoetra ao mazava lehibe tsy haijare ary tsy hahitany maso fa ahoana no ahafahantsika mijery lay Andriamanitra tsy hita toy ny hita fanahy masina manome maso enti mijery. Kortiana 2:7-9, tsy mijery hita izay fa tsy hita. Hebreo 2:1-17, ireo rehetrareo dia maty tamin'ny finoana tsy nahazo teny fikasana fa nahita ka nitazana azy eny lavitra. 9:27, Mosesy mijery ny famaletso nahatra mahita lay tsy hita, mahatra mijery lay tsy hita toy ny hita. Jereo zany andehantsika masina zany mijery lay tsy hita, ny lanitra tsy hita fa ny Mosesy mijery an'izany. Fa malitro tsy hita ny masonofo fa Mosesy mijery an'izany ary mijery lay tsy hita toy ny hita izy satria efa manana le maso amin'ny fahitana ra-panahy ety mijery lay tsy hita ny daholo-peny. Ohatra ny adala ary olona talatala. Mosesy ane dia niverina olona talatala. Rehefa nitenen'Andriamanitra hoe manaovanao samy fiara mijery misy ny akonareo misy safidrano mijery dia nandrafitra samy fiara izy natahotra izy rehefa miton'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita nefa ninono ary nitokiny fa ho hita ary nataony araka le resika naovana azy samy fiara dia tahaka ny Mosesy na ny onany tamin'ny fahitana ny endrik'ilay tabernakely tamin'ilay fionana dia hoe Andriamanitra tandremo fa raha manao tabernakely ianao dia ataovy araka ilay endrika nasehoko taminao. Tsy fantatro nahazonareo tsara ny tika tongavana eto fa lay fahitana avy amin'ny fanahy masina dia manome tombontsoa lehibe anampy anao hijery ny tsy hita nefa misy ao amin'Andriamanitra. dia rao ny tombo manampy andreo mpanao asa fanompona amin'ny fanasitranana izy io ary manampy ny fanomezam-pahasoavana teny fahalalana teny fahendrena manavaka fanasamihafa.
ny teny fahalalana efa nazavaiko teto dia manampy ianao alala ny zava-nisy tamin'ny lasa sy ankehitriny ary ho avy. misy teny ao misoratra masina dioviny boka atsangana maty fa izantsika no sanangana maty. Rehefa maty dia maty dia ny ankabeazantsika dia miteny hoe maty izy lasa fitaniana. Tsy misy mieritreritra hoe dia hoatsangako maty. Maro ihany izay vatana mangatsika mieritreritra izay fa tsika tsy miteny hoe hoatsangana maty satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe hoatsangana maty. Amin'ny trangan-javatra sarotra toy izany, rehefa Andriamanitra no maneho amin'ilay mpanompo amin'ny fahitana, amin'ny fanambarana fa tokony hatsangana eo. Hatsangana. Misy lehilahy atao hoe William Branham, lazainy hoe mpaminany izy. Izy dia tena fitaovana mahagaga. Ray andro izy nahita tao amin'ny fahitany fa misy ankizy zao ny akanjony maty izy io dia hoe ny tompony teny taminy hoe maty io ankizy io dia potipotika taolana hoatsangana maty. Dia niraisy soraty ny fahitana ho ny ten'Andriamanitra dia nisoratana. Dia nandeha izy tonga teo amin'ny tanàna anankiray dia nahita aksida amin'ny fiarakodia dia tonga araka ny teniny. Dia navory ny olona dia mivavaka izy mitambatra indray ny nofo, mitambatra ny taolana, mitsangana ny maty. Ny olona rehetra nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ve tsy miaiky fa ny miaramila na ny tafika matanjaka dia manana radara fahitan-davitra ny hitazanany ny famana. Ny satelita. Ary ny mpitsabo dia manana masinina ary fomba hijereny ny taova rehetra sy ny toerana misy an'ilay marary ny aretina ho amin'ny vatany marary. Zany zavatra nomen'Andriamanitra ny saina olombelona mba ahitan'ny olombelona raha mijanona amin'ireny radio na ireny fanaovana fizaha-pahasalamana ireny ary fomba ireny dia hita daholo na nalandra madinika rehetra misy ny fandehany ao anatin'ny vatana. Ny fanahy masina efa nanana an'io ao amin'ny fanomezam-pahasoavana eto manasitra ny sono fagagana izy dia mampanana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy hoe ity vehivavy ity misy aretina ao amin'ny elany ankavia fivotosanao. Ary izy ihany koa no matazana rehefa misoro ny tompony aretana dia miteny izy hoe efa sitrany ianao tsy aotsao zany. Zany no mahatonga ireny miteny toy zany na mihetsika amin'ny fomba fiasa toy zany. Fanahy masina manome fahitana. Halleluja. Manome voninahitra ny tompo izay eto amin'i Jesosy mamony. Matetika mamango fiangonana dia miteny olo hoe pastero tena ohatry ny teto aminay mihitsy ianao fa izay nilazainao tamin'ny toriteny rehetrarehetra dia ny fiainanay teto. Fa avy aiza Andriamanitra mampita hafatra mampiseho izao ny zava-misy, izao ny zava-misy, izao ny tenitorina, izao no ambara ary mitarika dia hitanao miariary ny zavatra rehetra. Zany akory tsy teny hoe hitako tamin'ny fahitana. Non, tsy misy tsy mila miteny an'izany ianao. Fa matoa Andriamanitra milaza ny zava-miafiny aminao dia ho anao sisy zany. Fa mizaha fotsiny ampatsorana areto ny tenin'Andriamanitra. Izy no anamarina ary ianao dia gaga amin'ny alalany zavatra ataon'Andriamanitra ny fiainana. Nahita finoana, aiza moa no ahitanao ny finoko na lehibe na kely atao anaty kato? Fa ny fanahy masina no afaka hanampy hoe toy izao. Mahita ny aretina koa. Jereo tsara lay nofo ny abogadiny zaram-panjaka dia nofo sarotra satria tsy nitantareny koa izy hoe za dia nahita nofo zao.
izao no fompanjaka zao dia izao ny heviny miseho tamin'izay Daniely nofinao ny mpanjaka nahita ohatr'izao ianao mpanjaka ary dia mitantara izao ny heviny tena tsy misy Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra eo Daniela dia ny akohaka sy mivavaka izy Andriamanitra mampalala zava-biafy Andriamanitra manome fahitana ny alàna fanamaso maneho zava-biafy dia raina ny tompo maro ny zavatra tiako tenenina aloha hijanona eo satria lasa ny fotoana isaorana ny Andriamanitra izay nizara tamintsika izany fahalalana izany efa nandre fampianarana be dia be momba ny fanamasina isika ankehitriny dia fantatsika izao ny asa sarobidy ataon'ny fanamasina sady tsy marina izany ny amin'ny zava-panahy tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy ohaksika hiezaka lala ny fanamasina ho ty azy angetaeta azy tamin'ity aneo ty dia niresaka momba ny fahitana efa mirotsaka ny fanamasina misy ny fision'ny fanahysoa faminany fision'ny fanahysoa tena mitety fantatra misy ny fandraisana itsona vavolombelona nao fanasa fanompona misy ko ny faminany ary ao koa nefa ny fahitana ao amin'ny baiboly ny fanambarana maro fanompaminany testamety taloha dia atao hoe pahita avokoa pahita satria olona nitenenan'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga izany ry Samuel ry Ido ry Anany ry Gad ry be mila ny fanahy masina isika anome fahitana enona ny masonofontsika azy mba hiala ny anaty maso hiala ny fantamana enona ny maso isaina azy mba ho tonga amina ny fahiratanara-tsaina enona ny masom-panahy azy mba hiratra ny masom-panahy tao enonkolanananao maso mahita bebe koka manjery lavitra halleluia ny mpitarika ara-panahy rehetra dia tokony ho pahita avokoa mba tsodrama na dia miteny foana amin'ny mpitoroteny sasany hoe izay hoe mivavà tsara mba seon'Andriamanitra anao mitena zava-misy marina raha misy zavatra ohatr'izao le radara ra-pananao tsy misy noho izany mpiandrodro tsy manana maso eto mijery amin'ny mampitily ianao tokony ho pahita ianao mipetraka eo amin'ny mampiambina anao tokony ho pahita ianao mampaminany sy mitondra hafatra anao tokony ho pahita ianao fanontaniana inona ny teny soratra masina hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana ary nyteny Jesosy ao amin'ny Jaona 4:20 manao hoe nahita ianao kanina sambatra izay tsy mahita nefa mino ny fahitana ambara eto dia le zavatra hitan'ny masonao ohatra mijery ny aretiny ianao hitanao fa miombo be dia io no mibatoerana amin'ny sainao ka mampiena ny finoanao hoe ngamba tsisy hevitra tsy mity fefofaty eo ty le finoana amin'izay mibanjina ntsita le fahasalamana ntsita finoana no andehanantsika satria niten'Andriamanitra miteny fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy haiko fa tsy midiky izany hoe tsy ilaitsika ny fahitana avy amin'Andriamanitra izay noevo izay miseho hita maso dia mipaiko antsika indraindray misy impacta be dia be io na varaonjana ny olona raha nijery ny Goliata sy ny an'io feo kivy ny miaramila mahita nitsangana nisy ny saba miteny enoky ny varo dia kivy tsy mavita miady amin'ny menahy io fa le finoana tao amin'ny Davida nampandeha azy atamin'ny Goliata
antsika dia raina ny tompo. Halleluia! Fahitana manome dika hoe vision men'Andriamanitra mifananao apetrany ao anatinao matao mazava tsara soraty rehefa miantso anao Andriamanitra dia maneo an'izany aminao izy manana an'izany ianao. Mario anefa tsy olom-poana no mitenenan'Andriamanitra tamin'ny fahitana. Any fahitana ho eny amin'ireny mpanota dia ny fahitana mielo ihany mba hibebahana raha fantatr'Andriamanitra fahitana. Fahitana an' Jesosy dia anjany eo fa amin'ny mampiara-mandeha n'Andriamanitra aminao, amin'ny matafy ny lanitra anao, amin'ny mameramila ny Kristy anao dia isy fanampiana lehibe ataony fanamasina. Anananao maso mijery mahita. Mahafinaritra, tena mahafinaritra. Mileo ny atongavan'ny iry Cornelio Petera anazy tsindromanitra misy zavatra napidina avy tany an-danitra ireo zava-padina maro samihafa dia hoe Andriamanitra vonoy ka aminy tsy mbola neny zava-padina dia nazavain'Andriamanitra hay ijetilisa ny vonjeka ny hevitry ilay fahitana. Alleluia. Mahafinaritra toy mivavaka amin'ny ampandesita sy fivitosana ianao dia mivavaka ianao dia saon'Andriamanitra mihitsy hoe tonga ny anjelin'Andriamanitra manatrika dia manala ny fivitosana ao anatin'io dia afaka ilay izy dia hitanao fa tsy ao tsony dia afaka miteny amin'izay sitrany ianao tsy ao tsony fagagana afaka hitanao ny karazan-zavatra toy izany fanomezany fanamasina finoana dia ampahirizina ilay fahitana ilay fampahirizana manokana. Finoana fanehoana ny zavatra tsy hita, zavatra tsy hita nefa miseho maseho ary satria ianao nefa nanehoan'Andriamanitra an'izany dia miteny ianao dia amarin'Andriamanitra izy. Hotahian'Andriamanitra nareo tsy voatery akory hoe hiandro fahitana foana isika voaetsika satria efa manana teny voasoratra isika ka mandeha araka izay voalaza voasoratra azy. Tsy voatery hiandro fahitana foana isika fa efa nomen'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mitarika akory izay tokony akatoavina rosino nareo. Dia Jehovah tsy manao na inona na tsy efa nilaza heviny tamin'ny mpaminany mpanompo menao ny mpaminaniny dia ho ambininy ianao. Tsy manohatra ny fahitana isika fa mandray kosa izay tolotra omeny fanamasina. Azontsika ataona miteny hoe tompo sokafo ny masoko miseho ianao. Meu fahitana, meu fahitana, meu maso tahaka ny masonao ahitako. Alleluia. Tena fahintenany mivavaka hoe fa namasonao miasaraka ny fombanao, miasaraka izay tianao resana, mety esanao ao anaova zava-magaga amin'ny alala dia raina ny tompo.
Halleluia. Amin'ny andro farana ratsako fanako aminao firehetra hoe Andriamanitra, mpanomboko lahy vavy aminay. Ny marina natao an'ny olona pastera atao hoe zany proteny zany efa lazaiko ino koa ny mpianatra eto ary so maintsy ianao zava-misy zany fa tsy ho mandrakariva fa misy zavatra spesialy ataon'Andriamanitra. Ny zavatra momba ny fanahy dia ambony lavitra no ny zavatra ara-mofo sy ara-tsaina. Raha ny zavatra vokarin'ny sain'ny olombelona azy mampitalanjona sy mahagaga ny fahaizan'ny olombelona manao fitsikolova sy mahita sy maharamaso mihoatra lavitra amin'izany miasa ny fanamasina. Tsangana sika anao nira fasiny eto anao tompo sakafo tompo ny masonay dia lala anao ponay. Halleluia. Tiaka sika sady mifantoka.
misy mpanompo vavin'andriamanitra anankiray mivavaka izy dia nasehoan'andriamanitra azy tamin'ny fahitana misy olona mamoy fo mizakasika ao amin'ny volotely mampahita ny masotsika. Hitanao misy mikatokato amin'ny devoly amin'ny olona ary mahatonga anao onena izy ireo, ary hitanao koa ny devoly izay misavaly azy, ary hitanao koa hoe afaka ny devoly. Andriamanitra manome maso mahita anao toy izany ny lalana fanamasina. Hivavaka isika mba hiasa mikery amintsika ny fanamasina. Samy mivavaka indrindra.